ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesoa Kristy Tompo. Amen. Tavavory eto itsika amin'ity alahady 2 ny volana febroary taona 2020 ity. Alahady voalohany amin'ny Karemy, akantoky ny fandraisana ihany koa. Aladim-bokatry ny sampana fifoazana ary fanaovam-batisa ireo katekomenina ary koa andro mpamanginy ny fikambanana Gideona iraisam-pirenena eto amin'ny fitandremana misy antsika. Anio koa no irahantsika mibanjina amaranantsika ny loha hevitra ny volana nandritra ny volana febroary mampahafantatra ny asan'ny Tompo ny soratra masina. Anomana ny fomampanantsika ary tsika ry havako hiatrika izao fampompovavahana izao. Ndeha ary sika hiaraka hitsangana anao ny azakazaka masina. Raha iompopeo tsika ry havako isaotra idera ankalazan'Andriamanitra. Andeha raha tsika miredona ny salamo izay efa voalahatra. Vakitsika izany amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: fanony aminao no nitondrako latsa, savotry ny enatra ny tavako, efa vahiny amin'ny rahalahiko aho, eny efa oloko ho azy amin'ny zanaky neny aho. Va ny firetako ny amin'ny tranonao no raha hitrahinay, ary ny latsa nataony izay nandatsanao dia niatra tamiko. Nitomany sady ny fahadihananao dia natao latsa ho ahy izany. Lamba fisaonana no nataoko fisafiana dia ny ambeny teny miresaka izay miresaka iombavady ary ataony mpisotro toka ankira aho. Fa izaho hivavaka aminao amin'ny andro rehetra fakasitrahana Jehova, dia aminao Andriamanitro no ny aben'ny famiraponao, valio aho araka ny amarina ny famonjenao. Amen.
misaotra ny tera ny aja ny voninahitra zay fanao atrayatray no indro asandratray eto anatrehanao ry avo indrindra miendrika loatranao izany ianao lay nany fitiavana anay no namomezanao anay any Jesoa ho tompo sy mpamonjy ny fiainanay. Misaotra tompo fa tonga eto izahay no ny amin'ny fanahy masina mampahery anay ary koa mampiombona anay ho amin'izao fampompivavahanay izao. Manatrefeno ianao tompo amin'ity anio ity ary eo ka iseho ny voninahitra ao ary zahay ane dia andray fitahiana andray fiainam-baovao avy amin'ny teninao. Fanahy masina ny asa aminay rehetra ameno anay ka ny asa matin'ny Satana rehetra zay tsy mahavoka soa didina sy roana amin'ny anaranao tsy anam-pahefana aminay amin'ity anio ity. Izao fivoriana tanterahanay izao ane ho masina tsy aroaroapaharatsiana isehon'ny voninahitra ao amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ry havana malala eno ampanajana sy ampetreretana lalina ary ny sitrapon'Andriamanitra izay ambara amintsika amin'izao anio izao arak'izay voasoratra ao amin'ny Galantiana 5:9 ny 1 sy ny 2. Fa hoy ny Tompo: ry rahalahy, raha misy olona azony ho tatsinahy aza dia atsanganonareo izay manana ny fanahy amin'ny atsanganonareo izay manana fanahy amin'ny famorana izy ka mihevera ny tenanareo. Fandrao ianareo koa mba halaim-panahy ihany, mifampitondray izay mavesatra aroka izany no ahatanterahanareo ny lalàn'i Kristy. Amen. Eo anatrehan'izany sitrapon'Andriamanitra izay nambara tamintsika teo izany ry havako dia mahatsiaro indrindra isika ny tsy fahataterahantsika. Ndeha ary hiara-iombona amin'izao vavaka fifonana izao. Endre ny fitiavanao anay Andriamanitro, fa mikatsaka mandrakariva ianao ny anananay fanavaozana amin'ny alalan'ny teninao, amin'ny alalan'ny fanahy masina. Misaotranao zay ny amin'ny sitraponao izay nambara taminay, izay mampatsiahy anay ny amin'izay tokony fampaherezanay, hifampitondranay ny mavesatra, ny anatanjahanay ireo zay rehetra malemy sy osa. Tompo, raha mijery ny lasa izahay dia mahatsiaro tokoa fa tsy nahatanteraka izany sitraponao izany, fa tamin'ireny fotoana sasany izay niainanay, raha mba nisy nanantona anay nitady fampaherezana avy hatrany dia manilika izahay, ary ny ambety teninay dia hoe ny olana atrehanay aza efa mavesatra. Tompo,
Maro ireo zay nila vonjy taminay. Ao ihany koa ireo zay tsy mba nilobava akory kanefa hitanay fa mila izany tolotanana izany. Ary zay raha teo no antom-pijoroa ny fiangonana dia hitondra fampaherezana. Mifona aminao zay Jesosy fa adinonay ny sitraponao, adinonay ny teninao izay mampirisika anay, miantso anay mba hitondra ny hafa ho amin'ny fampandrosoana, ampahery ny hafa hanana ny tanjam-panahy. Ankehitriny Tompo, misy matoky izahay fa manavao anay ianao fanahy masina, hanananay tanjam-panahy, ahafahanay miatrika ny mavesatra zay atrehanay eto amin'izao tontolo izao. Ary tsy izany ihany fa ahafahanay koa mifampitondra ny mavesatra amin'ireo rahalahinay sy anabavinay aminao Jesosy. Mino izahay Tompo fa tsy hitarehetrehitra ianao. Eny ny fivavakay, amela ny fahadisoanay ary anavao anay amin'ny alalan'ny fanahy masina. Mianoa anay ry Tompo tsara eo, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tsy misy izay miafinamiko tsy tanao, ianarany Andriamanitra, ino ny fikasako voalatra, ifanako rehetra dia aminao, ivaotana vitako taminao. Yeah.
ho anao izay niaiky ny fahotanao teo anatrehan'ny tompo ka hipepaka marina tokoa. Mahatoky somarina izy miaino ny fifavakitsika. Ndeha ary mitsangana raiso amin'ny finoana sy amin'ny fanantenana ny teny famelan-keloka izay ambaran'ny tompo ho anao amin'ity anio ity. Vahoy ny soratra masina, nitondra ny aretintsika tokoa izy sady niversatra ny fahorintsika. Kanjo isika kosa nanao azy ho nokapohina sy nasian'Andriamanitra ary napahoriana. Isika rehetra dia samy efa nani tahaka ny ondry, samy efa nivily ho amin'ny lalantsika avy isika rehetra, ary nataon'i Jehova niatra tamin'ny avokoa ny elontsika rehetra. Koa ambarary fa voavela ny elokareo noho ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Aleluia. Amen. Ny olona izay voavela eloka riavako dia samy mijoro sy manambara ny finony eo anatrehan'ny tompo. Ho amin'izany ary dia ndeha iarahantsika miombona ny fanekam-ponoana laharana fahaefatra ao amin'ny liturjia FJKM izay ombonantsika mipino manerana izao tontolo izao, manao hoe manambara ny finoantsika ny Jesosy Kristy tsika dia araka ny teniny Jaona mpanao batisa hoe indro ny zanak'ondran'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Sy araka ny teny nataony Andrea efa nahita ny Mesia izaho. Sy araka ny teny nataony Natanaela hoe Raby eo, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjaka ny Israely. Sy araka ny teny nataony Samaritanina hoe nitenanay n'Andrea ka fantatray fa izy tokoa ny mpamono izao tontolo izao. Sy araka ny teny nataony Petera hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay. Ary araka ny teny nataony Tomasy hoe Tompo sera.
fiangonana FJKM Marisotry fitiavana fa amin'ny arabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika lohan'ny fiangonana mangataka ny mpikambana Gideona Soksidena Maitsana amin'izao. Izahay mpikambana ao amin'ny Gideona ikaseam-pirenena faritra voalohany dia misaotra an'Andriamanitra noho ny fahasoavany ny ahafahanay miara-mivavaka sy miangona aminareo fiangonana amin'ity andro alahady ity. Makasitraka ny Ray aman-dreny mpitandrina, ny birao fiangonana sy fiangonana manontolo amin'ny fitiavana asironareo. Afaka mipitraka ianareo. Maro aminareo nefa nahita sy mamala ny Gideona amin'ny fizarana ity filazantsara ity. Fa tsara raha patsahivana riavana fa ny Gideona raisam-pirenena dia fikambanana lehilahy mpanjara kristianina izay ombambady antsoina hoe auxiliaire. Resy lahatra amin'ny hatsaran'ny Kristy ary tonga sy manao ny asan'ny tompo amin'ny fizarana ny tenin'Andriamanitra dia ny filazantsara izany. Tsy antoko politika, tsy fiangonana fa kosa zanaky ny fiangonana. Tokana ny tanjona ny amin'ny Gideona dia nitaona ny olona rehetra andray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana amin'ny alalan'ny sehatra roa. Zany dia amin'ny fitsinjovana efa voarehetra amin'ny kristianina anay amin'ny toerana izay misy anay, ary faharoa amin'ny fizarana ity filazantsara ity amin'ny toerana dimy. Izany toerana izany dia eny anivon'ny sekoly, eny anivon'ny fonja, eny anivon'ny hôtely, eny anivon'ny hôpitaly ary anivon'ny toby manao fanamiana rehetra: ny polisy, zandary, garde forestier, pompier. Fitsinjovana voalombelona tsy ho ela akory. Nokasiany fanamasina ny polisym-pirenena tamin'ny fandalovana sy ny fizarany Gideona raisam-pirenena tamin'ny taona lasa. Voakasika ampanay izy ireo fa tokony amina chapelle ivavahana manokana ny polisym-pirenena manerana Madagasikara. Koa nentina teny amin'ny ambaratonga drafitra tsiray avy izany ary tonga tany amin'ny conseil des ministres ary dia namebaiko misy na ny polisym-pirenena, ny DG amin'ny polisym-pirenena hoe manomboka izao omeo amin'ny tompo izay tokony ho an'ny tompo. Izany hoe tokony hifantoka bebe kokoa amin'ny fiainam-panahy ny polisym-pirenena malagasy. Zava-dehibe noho izany ny fiantraikan'ny asa fizarana ataon'ny Gideona raisam-pirenena. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 5:120 manao hoe: tsy verina amiko foana ny tempo raha tsy matateraka izay sitrako ary ambinina amin'izay ampandehanako azy. Tamin'ny taona lasa riavana noho ny fanomezanareo fiangonana natolotrareo dia nahatonta filazantsara isa 70 izahay izay saorana sy iveran'Andriamanitra izany ary saorana manokana fiangonana sy anareo tsirairay avy. Hoy ny tenin'Andriamanitra raha misy olona voavonjy, olona mibebaka dia fivaliana be amidan-danitra izany. Koa ireto riavana misy andro telo fataonay. Voalohany dia mangatabavaka izahay. Mangatabavaka izahay amin'ny fanatanterana ny asan'ny Gideona ny amin'ny fizarana filazantsara. Ary koa mangatabavaka izahay ho an'ireo olona izay andray filazantsara makasy ny fanamasina. Ny faharoa dia mila namana izahay. Mila namana izay natateraka ny asa satria raha vinavina amin'ity taona ity dia 1,600,000 no kasaina ho zaraina
mandritra ity fampiasana ity. Ary farany miavana dia mangataka fanohanana laboly izahay satria mitaky fandaniana ny fanotana ny tenin'Andriamanitra ny soratra masina. 7 ariary ny volalany mandrapatonga ny filazantsara tia eto Madagasikara. Tsaroa fa tobona antsika tsirairay avy ny andreanjara amin'ny izany fanotana ny tenin'Andriamanitra izany. Ataovy ilay havana izay azo ny tananao atao fa Andriamanitra mombanao. Mankasitraka indrindra noho ny fanohananareo mba anatanterahana ny tanjona ampiely ny filazantsara amin'ny era Madagasikara. Dia ao n'Andriamanitra reny ny voninahitra. Amen. Sotrandreo mpiara-miasa mitondra ny fampahafantarana sy ny fanentanana ary tsy ho antso mananevitra izany triavana fa ho antso hiasan'ny fanahy masina ao anatintsika ka andraisantsika ny anjara tandrikantsika manodidina ny ezaka fizarana ny filazantsara andreo tobidimy nambara ny mpiara-miasa teo eny ambaravara ny firavana moa no andraisantsika anjara arak'izay faharesendahantsika mpitiavana mba ampitaovana ny fikambanana Gideona iraisam-pirenena atotosany ny antom-pijirony eo amin'ny fiarahamonina sy ny firenena. Mafalatsika ny mandray an'Andriamatoa andria mampianina ny ratoery manatso sy ramatoa rakotondravery naso falina izay nomena Andriamanitra zaza fahatelo zazalahy andria mampianina sakaiza iriora anambiso. Angataka anareo androso anatanterana ny fampitondrana fanoloran-jaza. Faly tokoa ny fiangonana mahita anareo arak'izao ary dia mandray ny zaza ho isan'ny mpiara-mivavaka eto ity fitandremana ity. Ny antony miara-isaotra n'Andriamanitra aminareo ny fanomezana ny zaza ary angataka amin'Andriamanitra koa anampiny anareo ao amin'ny fitazana sy ny fanabeazana kristiana mba hahatonga ny zaza ho tonga taiza ao amin'ny tona. Eno ihany ny soratra masina. Ianao no nampivoaka avy tao an-kibo, nankinina taminao hatrany boka hatrarekibondreniko dia Andriamanitra ianao. Ary efa tapitra ny andro-fidiovana araka lalàn'i Mosesy dia nitondra azy niakatra tany Jerosalema izy mba hatolotra ny tompo, ho atolotra ho an'i Jehovah koa izy eny amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotra ho an'i Jehovah izy. Amen. Ivavaka isika avy aminy. Raha eo misaotra anao izahay no mifanorany ny ray aman-dreny ity zaza ity eto anatrehanao ary mankasitraka indrindra anao no mifamitramponao tsy miova amin'ny taranaka mifandimby araka ny fanekenao. Vavoloben'izany ity fianakaviana ity ka miara-miompifaliana ohatran'ny fiangonana manontolo amin'izao fotoana izao. Andriamanitra ray mpamorona anay tokoa ianao izay miara-monina aminay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao no mampiditra ity zaza ity anampisa ny fianakaviana sy ny fiangonana ary ny firenena. Koa meteza raha eo hitany iray aman-dreny sy mpikarakara ianao azony hery anatotosany miasa fikolokoloana sy fanabeazana ity zaza ity. Ampanjakao an-tokantrano ity fianakaviana ity ny teny sy fihetsika ao mba-mpitiavana mba hatsapany ity zaza ity ny fitiavan'Andriamanitra miseho eo amin'ny fiainany andavanandro. Toany fanahy mazoto ny ray aman-dreny mba azony manolotra ity zaza ity ho amin'ny sakramentany batisa amin'ny fotoana mamety izany. Ity zaza ity koa nery tompo hojonjovinao na mitoetra na mandeha na miditra na mivoaka ary ankininay eo ampilatananao ny androny manontolo mba hizorany amin'ny fahatahorananao. Dia vaozy isan'andro koa reny hery ny fiangonana mba azony mampita amin'ny zanaka amin'ny amparana ny fitiavananao amin'ny fo rehetra sy ny saina rehetra ary ny fanahy rehetra. Ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao no entinay mangataka izany. Amen. Ny fahatanteran'izao fanorana izao dia manolotra fampitondrana amin'ny anaran'ny fiangonana manontolo ho an'ny ankohonana ny fiangonana.
aribrariko sady mivavaka anareo ny antonavanareo mifanapa-kevitra anolotra mizava ao Andriamanitra misaka mahita ny batisy mandiana fifanana tombotsy. Ho toy ny fijoroko eto ry havana dia tia navaka manokana fiaravana. Voalohany ho an'ny fikambanana Gideona International ny an'olona hiazona ny tomponareo hatramin'izao ririna ho mandram-piavana. Ny faharoa dia mitodika ny sampana fifoazana ao anatin'izao anam-bokatra izao mba havokatra be na tsy ara-bola fotsiny fa tena hitadio olona ifo ho amin'ny tompo. Ny fahatelo dia mitodika amintsika fianakavibe ny sampaty amin'izao andro ny fambolonana izao tena tsefatsefa ny fiangonana ianareo manamarika an'izany ny fanamiana dia ho tafatoetra tsara ho andro ny fiangonana, ho andro ny firenena sy ny fiarahamonina nareo amin'ny fandraisana andraikitra samihafa. Faefatra dia miarahaba ireo katekomenina atao batisa mba tojo hatramin'ny faran'izay fanekena ho tanterahanareo rehefa avy eo ianareo. Fa arak'izay fandaminana asa napetraka teto amin'ny fiangonana ry havana dia misy fampianarana sy fanentanana hatrany ho famaranana ny raharan'ny fiangonana tahaka izao. Ny fampianarana anio dia fampianarana momba ny fahafolo-kare ary ny fanentanana dia fanentanana antsika mikasika ny amin'ny fotoana lehibe heriny anio ajerobantsika ireo ray aman-dreny mpitantrona na ny vady navelany ray aman-teny mitandrina sotronono na ny vady navelany izy ireny. Ny amin'ny fahafolo-kare mety mahalinantsika betsaka izany, mety efa enitsika ihany ampatsahivana, mety tsy tovy loatra nefa tokony tovy amin'izay efa niainantsika hatramin'izay ny amin'ny fahafolo-kare. Ovina moa izy io nanomboka teo amin'ny fiainan'ny fiangonana ara-baiboly natao amin'ny testamenta taloha na aty amin'ny testamenta vaovao. Inona no antony ary ahoana ny fanatanterana azy fiankehitriny amin'izao fotoam-piangonana izao. Raha sitrapon'Andriamanitra koa mantsy ravana amin'ny herinany io dia fotoana hatantarantsika izany atao hoe fahafolo-karena izany. Indreto azy andiny tsoratra maso izay idriko hodinianareo any an-trano fa tsy ovakiky eto mba amitinana ny fotoana. Ny Genesis 7:20 andiny faharoapolo amafisy ny Hebreo 7:5 hatramin'ny 7 raha manana penina sy taratasy nareo na afaka mandray amin'ny fitaovan-tserasera ny tenan-tanareo dia iraisany any an-trano mamaky azy. Ny voady nataon'ny Jakoba anefa ny fahafolo-karena araka ny Genesis 7:20 andiny faharoapolo. Ireo dia mbola tany alohan'ny lalàna. Ireto kosa dia fandaminana araka ny lalàna tamin'ny andro ny Mosesy. Ny Levitikosy 7:30 ny Nomeri 20:20 manamafiany ny antom-pisin'ny atao hoe fahafolo-karena teo amin'ny fivavahana Jiosy araka ny voalaza tery aloha. Ny farany amin'ny fanambarana momba ny fahafolo-karena izay mahery vaky kokoa noho ny rehetra dia ny Malaki 7:50 izay mety tsindroan'ny antom-piavahana hafa kirakira baiboly ka anentanana ny amin'ny hoe omeo ny ampahafony Andriamanitra mba hiantokanao manontolo. Izay no hitantsika ao amin'ny Malaki 7:50. Rehefa vakitsika ireo andin-tsoratra masindreo ry havana, marina na baiboly ny fisiny atao hoe fahafolo-karena. Rehefa mankaty amin'ny testamenta vaovao isika dia hitantsika fa amin'ny filazantsara dia ny manontolo ny fiainan'i Jesosy no natoloy. Ary ao amin'ny asan'ny apôstôly dia ny manontolo ny haren'ny kristiana no nentan'ny apôstôly mba hatolotra. Ireo no atambatry ny teolojia réformé izay fiangonana misy antsika ka ilazana fa ny fiainantsika manontolo, ny harentsika manontolo dia atolotra ho an'ny tompo avokoa. Ahoana ny
natanterahana ity atao hoe fahafolo-karena ity rehefa mijery ireo andiny-tsoratra masina maromaro ao amin'ny baiboly izy. Ny Hebreo toko fahafito izay nisahivana teo miaraka amin'ny fanorana fahafolo-karena nataony Abrahama ho an'ny Melkizedeka dia tsy hoe fanambarana ny fahafolo-karena aty amin'ny testamenta vaovao fa fampianarana ihany nataony Paoly apôstôly manoratra epistily ho an'ny Hebreo fampatsivana izay nataony Abrahama momba ity fahafolo-karena ity. Ampiara amin'ny fiainantsika fiangonana ny fahafolo-karena amin'ny fomba hoan'andro. Raha mampianatra koa ny soratra masina ny fahafolo-karena hitantsika ny Levitikos toko fahafito amby roapolo andiny fahatelopolo dia tsy ny vola kirakira iray koa no kajiana ray fahafolo fa ny fananana rehetra eo am-pelantanantsika. Raha mamboly salady ianao mba misy folo fototra ao dia ny salady iray zany atolotra izay ny fampianarana ny soratra masina. Dia ampiana ty amin'ny fiainantsika kristianina zany ahoana ary atambatra ny ampahafolo fampianarana amin'ny testamenta taloha alefa aty amin'ny testamenta vaovao ny fanorantenan'ny Kristy manontolo ny ranolatsaka ny ainy manontolo tsy ny ampahafolo ny ainy ny fampianarana ny apôstôly eo amin'ny asan'ny apôstôly izay nahitantsika tantara miavaka ny amin'ny Safira Ananiasy Safira nandainga hoe tsy io le izy io daholo ka tsy io avokoa dia nanino tsy tafavoaka ny fiangonana koa dia ny fatiny no bataina. Ny voalohany ariavana rahanao ny fahafolo-karena isika ny amin'izay efa fanaovantsika azy ny tompony mahalala tena ampahafolo tokoa ve nahitatsika so tahaka ny Ananiasy Safira isika ka manao iny ny ampahafolo kampitsiny mila mitandra sika riavana mety tsy ho faty eo sika fa ny fanahintsika amin'azy. Ny faharoa tadidio ny fahafoizan-tenan'i Kristy ka tsy handeha amin'ny kadikady sika fa andeha amin'ny atao hoe ny farany lehibe sy betsaka indrindra ataontsika ho an'izay zatra nanao ny fahafolony ampitomboy ampahadiny raha izay no maksima homana ny farany betsaka atolotra fa aza ty sombotsombo za ny fivavahany rakitra manzatra antsika sombotsombo sy atao amin'ny kadikady fa amin'ny fo feny fitiavana sy faharesendahatra hoe ny fitahiana be dia be efa natolotra ao Andriamanitra fofonaiko hatramin'ity andro ty fotsiny tsy voavidiko vola mariako zany amin'ny fanorana eo amin'ny vatandrakitra mbara hoe fahafolo-karena ataovy ny farafahabetsaka vitanao fampianarana synodana lehibe tany sambavy zany trano ampianarantany ny fahafolo-karena ampianarantany ny fahafoizana la puissance aine ny farafahabetsaka dia izay ataovy ny farafahabetsaka mba tsy hanamenoananao enatrehan'Andriamanitra aza manao hoe ity le fahafolo ny kamiko tsisy an'izany na mamelatra fotsy sao dia tsy mandrotsaka ao anatin'le fahafolo-karena mba harotsaka aloha ty fa ianao tompo mahalala misy adi-tsaina mpanao anatsika vokatra izany fa manao vaezaka isaky ny alady voalohany raha navitany ampahafolony ianao ny fampianarana soratra masina namboly salady ve ianao tsy maninona rehefa tsy mitondra amin'izay aty dia andao avadika voly zay dia alefazy koa le valeur mpivarotra fiarakodia ve ianao eny ary na alafa ianao ny mpahafolony zany makaty akoatra ny karahamanao izavola izay io raha ny soratra masina tanterahantsika zany ny farafahabetsaka atambaro Kristy sy ny fahafoizan-tena teo amin'ny azo fijaliana ary eto anatanterahana ny fanoranao efa vitany Kristy ny fitahinanao ny mivelona amin'izany ho anjarantsika efa nandray fiainam-baovao tao amin'ny Kristy ny hira fahasivy amin'izany dia anarako rehefa avy eo aizay fonao marina fa ny tombo tsy mitaky hoy izy efa nany ireo fa ianao no andrasany amin'ny mpaindrena olo-kendry be isika kristiana ka aleo fahafoizana mihoatra ny kady sy ny marika samihafa mivelona amin'ny fahasahoana-tsy azo kajiana isika riana aseho manompo izao na ho anao efa nahatanteraka ny fahafolo-karena na ianao misalasala na ianao mety manitsy tanana aseho manompo izao fa velo ny fahasoavana ny kristiana ary afaka manolotra ny kalalana tsy misy depetra mihoatra izay vitany ho ny famaritana
ny makedoniana araky ny korintiana voalohany toko fahavalo riavana malala ratrao toko mba tsy hisy intsony isika ho gejain'ny kajy fa manomboka izao dia hioatra ny kajy isika ny fahasoavana tsy azoko ajiana no amely izy ho antsika hijerany kristina ny foiny zavatra rehetra ary amitsaka mihoatra nozay zakantsika amin'izany atao hoe rakitra anatazana ny fahafolokariana mipetraka eo izay boaty izay isaky ny alahady voalohany amin'ny volana fanjarantsika ny mieritreritra dinio ny fonao rehefa manolotra hevery ataonao rehefa nome dia ho hita ny tompo ny mombanao izay ry avana amin'ny fahafolokariana manasantsika tena andray ro andiny tsoratra masina izay any amin'ny testamenta taloha avokoa momba ny fahafolokariana ka andalina nefa koa dia andinika any amin'ny fahafoizantena ny Kristy teo ny azy fijaliana sy ny fandrisihana nataony apôstôly ao ny asan'ny apôstôly amin'ny hoe fandorana manontolo ny tompo ametraka ny sitrapony ampotsika mba ahafahantsika miaina izany ho fiadanantsika ary fandrisoan'ny fiangonana ny faharoa avana dia hitotika amin'ireo ray aman-dreny tandrina misotronao na ny vadina velona izy ireny isika amin'ny heriny anio indrindra ao ny fidirana family ampatsivantsika eto ny konsiarina toko fahatelo andiny fahatelo ambiroapolo manao hoe amin'ny anaran'ny tompo izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka no amin'ny tompo fa tsy ho an'ny olona fiainan'ny fiangonana izany tsy hoe rehefa manao zavatra ho an'ny fiangonana ihany dia atao ohatra ny amin'ny tompo fa rehefa manao zavatra mivalin'ny fanentanana atao amin'ny fiangonana isika dia ho an'ny tompo avokoa olombelona indreo ary nitarika sy nitaizantsika tamin'ny vanim-potoana izay nijoroany teto amin'ny fiangonana avy amin'ny fahalalana tsaran'Andriamanitra izy Jesosy Kristy nitondrantsika ho amin'ny lalana mandrakizay tsy misy afaka mora anao an'izany afitsireny ray aman-dreny tandrindreny raha manolo lalana azy izy dia lalana hafa no atoloy maiza makasitraka ny tompo no ny fisian'izy ireny no izay efa nataon'izy ireny ho an'ny fiangonana dia ataovy toy ho an'ny tompo iavana averina foana ny fanentanana hoe mety tsy tonga tany atokantrano'izy ireny ianao da amin'ny tonotona na asaramanitra samihafa atambava amin'io fotoana io izay rakitra tokana ny fanomezanao tsy ho hitany izany fa hitan'Andriamanitra ataovy ampitiavana riavana ray aman-dreny izay nampaherentsika tao anatin'ny sarotra nanondrona antsika tamin'ny fifaliana nanoro lalana antsika lala manitsy mba tsy hividy na hemotra ireny ray aman-dreny ireny dia mario amin'ny fotoana io ny fahatserovanao ny asa lehibe ny vitainy sy ny tandro asasanana ho an'ny fanahintsika itombo any hanome antsika fitiavana mihoatra lavitra n'izay efa nanantsika dia ny fitiavana Kristy anelantsika mba hivavaka ho andreo ray aman-dreny ireo ary hanolotana anazy amin'izay mbola ilay eo amin'ny fiainany andavanandro izay ry avana ho voninahitr'Andriamanitra ny fahombiazana isa rehetra izay ilofosantsika eto amin'ny fitandremana tonga ny fotoana izay ankalazana ny tenin'Andriamanitra isika riavana nanoloana azy ny 10 minitra ho an'ny ankizy sy ny tanora asaina mitiavana ry anareo amin'ny hira izay voalahatra eo mpitsangana isotra tompo fa tia ny ankizy sy ny tanora ao araiky aty dia manana
ahafahany mandray nyteniko fa namasina ny ampianatra hitahiny teny aoizy ireo misafatra ny fanahy ho amin'ny fihinana vavanana amin'ny anarany Jesosy. Ny mofinaina izay voalahatra amin'ity anio ity no angalantsika afatra fohy ho anareo ankizy sy tanora araka ny Matio 7:20 ny 7:70 ka hatramin'ny 5:70 fa ny 2:70 etsy amin'ilay tapany faharoa etsy no angalantsika afatra amin'ity anio ity. Ho vakiako amin'ny anaran'ny Tompo hoe ny vato izay no lavon'ny mpanao trano dia izy no efa natao fehizoro. Ny vato izay no lavon'ny mpanao trano dia izy no efa natao fehizoro. Amen. Ity teny ity dia nalainy Matio avy tao amin'ny bokin'ny Salamo rehefa mamaraparana izao fanoharana nataon'i Jesosy izao ny mpanoratra. Fanoharana dia ny amin'ny tantaran'ilay tanim-boaloboka izay nisy lehilahy anankiray izay nanana tanim-boaloboka ary nanao fampiasam-bola izy tamin'izany tanim-boaloboka izany. Ny ahafantarantsika azy hoe manao investissement dia nokarakarainy io tanim-boaloboka io, nasiany fefy manodidina, nasiany famihazana ary rehefa izay dia nampanifany tamin'ny olona anankiray izay afaka manome vokatra. Rehefa tonga nefa ny taona izay fahavokaran'ny voaloboka ka mba nandefa mpiasa ity lehilahy nanana tanim-boaloboka ity mba haka ny vokatra amin'ilay olona izay nomena hanofa ny tany. Inona ny zavatra nisy dia nokapohiny ary ny sasany aza dia novonono mihitsy. Dia nandefa mpanofo hafa ihany koa izy fa nataony toy izany avokoa. Ary farany ilay lehilahy izay nanana tanim-boaloboka dia nihevitra hoe nde ny zanako no alefako, fa amin'izay fotoana izay dia mba hiantra izy satria zanako no alefako dia hanomeny vokatra. Kinanjo nataony toy ireo mpanompo ihany koa ny zanany ary novonono mihitsy aza satria neverin'ny reto mpiasa izay nampanofana tanim-boaloboka ireto fa hoe ity ny mpandovany sa andrao alainy ny tanim-boaloboka ka tsy misy intsony tanim-boaloboka fa atsika miasa. Dia manondro Jesosy izany fanoharana izany, ilay zanak'Andriamanitra izay nomen'Andriamanitra teto amin'izao tontolo izao, nomenany Jiosy aloha ny famonjena kanefa nolaviny ary indro fanovonony teo amin'ny hazo fijaliana ny Tompo. Izay indrindra no ambaran'ity tenin'Andriamanitra ity hoe Jesosy ilay vato izay no lavon'ny mpanao trano dia efa izy indray no natao fehizoro. Dia mitodika amintsika ihany koa ny Tompo amin'ny alalan'izany teny izany raika izy sy tanora amin'ny fiainana ankehitriny. Jesosy no vato fehizoro tahaka ny manao trano. Rehefa manao trano tsika dia mila fototra, atao mafy tsara ny fototra na ny fanorenana satria rehefa tonga ny rivo-doza kezany dia mety irodana izany trano izany tahaka an'izay hitantsika eny amin'ny haino manjery samihafa eny. Fa isika kosa mba hamafiorina satria maro ny fakapanahy eny an-dalana eny, eny ampianarana eny, eny amin'ny filalovana maro samihafa eny, eny rehetra eny izay mety hanozongozona antsika ireny karazana tafio-drivotra maro samihafa. Kanefa izao hoe Jesosy no vato fehizorontsika, isika izay efa nampianarana ny teny mandrakariva, izay efa natao batisa tamin'ny alalan'ny ny asan'ny fiangonana izay nandraisantsika ny fanahy masina. Dia tsarovy mandrakariva fa manana vato fehizoro isika dia Jesosy izany. Ka ninona nataontsika na mianatra isika dia tsarovy mandrakariva fa mafiorina isika manana ny Jesosy dia tsarovy mandrakariva izany soratra masina izany. Tsarovy ireny teny izay nampianarana antsika tamin'ny sampana maro samihafa izay misy antsika ireny, indrindra ny sampana sekoly lahady. Tadio mandrakariva zao teny izao hoe ny vato izay no lavon'ny mpanao trano dia izy no efa tonga fehizoro indrindra. Tsy izay izany fa Jesosy. Nde raha antsika mamerina ilay teny Matio 7:20 etsy amin'ny tapany faharoa etsy vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo hoe ny vato izay no lavon'ny mpanao trano dia izy no efa natao fehizoro. Averina farany hoe ny vato izay no lavon'ny mpanao trano dia izy no efa natao fehizoro. An'Andriamanitra ireny ny voninahitra ny fanahy masina ny ampahery antsika hatrany. Amen. Vavaka isika. Misaotra Tompony amin'ny teny izay nomenao mampatsiahy anay fa
manana fanorenana mafiorina izahay dia ianao Jesoa ilay vatolampy ny finoanay. Misaotra anao zahay ankizy sy tanora fa mampatsiahy anay ianao amin'ny alalana izany teninao izany. Misaotra Tompo fa ianao no nanefy ny fonay ka nahatonga anay tsy nantahanao Jesoa fa nandray anay mandrakariva ao am-ponay. Mafiorina hatrany any fifandraisanay aminao Tompo, ary ianao Jesoa velona mandrakariva ao am-ponay mba hanananay antoka amin'ny fiainanay, mba tsy ho voahozongozo ny karazana fakapana maro samihafa izay velarin'ny Satana izahay ao anatin'ny fahazazana sy ny fahatanorana, fa hitoetra amin'ny fahendrenao, hitoetra amin'ny fahamasinanao. Ho zaza mendrika isehoan'ny voninahitra ao. Amin'ny anaran'i Jesoa, amen. Vavaka isika tompoko, faly hatrany ny fonay ry Tompo Andriamanitra ay, raha tonga indray amin'ny fotoana makina senona ny soratra masina izay mampahafantatra anay ny asanao. Mangataka amin'ny fanahinao masina ry izahay ry Tompo, hameno sy hiasa mahery aty anatinay tsirairay avy, ka ny mpamaky mba tsy hisy latsaka ny teny izay ho vakiana, ny mpitondra ny afatrao tsy hanambara afa-tsy izay sitraponao, ary ny vahoakanao tsy andre afa-tsy izay feo avy aminao, ka tsy ho mpiainy mpanadino fa ho mpiainy mpakatoa, ka ho tonga tany lona ka hamovo tsara voninahitry ny anaranao irery ihany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo nanaovan'izany vavaka izany. Amen. Hiaraka mamaky sy ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, boky ny mpanjaka, mpanjaka faharoa, toko 7:20, 1:20 ka hatramin'ny 5:20. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ny mpanjaka nandidiny vahoaka rehetra hoe, tandremo mipasika Jehovah Andriamanitrareo araka ny voasoratra ao amin'ny bokin'ity fanekena ity, fa tsy nisy pasika notandremana toy izany hatramin'ny andron'ny mpitsara izay ny tsaran'ny Israely, na tamin'ny andro rehetra nanjakan'ny mpanjakan'ny Israely sy ny mpanjakan'ny Joda, fa tamin'ny taona 720 nanjakan'ny Josia mpanjaka ny tandremana izany pasika izany ho an'i Jehovah tany Jerosalema, ary ninanao azy ho tsindrian-javatra sy ny mpanao hatsarana sy ny terafima sy ny sampy ary ny favetavetana rehetra izay hita tany amin'ny tany Joda sy tany Jerosalema dia nesorony Josia koa, mba hanatanterahana ny tenin'ny lalàna voasoratra ao amin'ilay boky hitan'ny Elikia mpisorona tao an-tranon'i Jehovah. Ary tsy nisy mpanjaka tahaka azy teo alohany izay niverina ho amin'i Jehovah tamin'ny fony rehetra sy ny fanahiny rehetra ary ny heriny rehetra araka ny lalàn'ny Mosesy rehetra, sady tsy nisy tahaka azy intsony ny seho tao aoriany. Ho tohizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao, filazantsara
araka ny Matio toko fa 1:20, andininy fa 7:30 ka hatramin'ny fa 9:70. Ary ho faranantsika ny famakiana soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina toko fa 5:20, andininy 1 ka hatramin'ny andininy fa 4. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Miaino fanoharana hafa koa, nisy lehilahy tompotrano nanao tanim-boaloboka dia namefy azy manodidina dia niady famiazana teo anatiny dia nanao tilikambo ary dia nahofany tamin'ny olona mpiasa tany izany ka nandeha ho any amin'ny tany hafa izy. Ary rehefa mbiakaiky ny tao-pahavokarana dia naniraka ny mpanompony izy akany amin'ny mpiasa tany andray ny vokatra. Fa mpiasa tany ny sambotra amin'ny mpanompony ka ny anankiray no kapohiny ary anankiray no vonoiny ary ny anankiray no torahiny vato. Dia naniraka mpanompo hafa koa indray izy, maro no ny teo, fa nataony toy izany koa ireny. Ary noho ny farany dia naniraka ny zanany akany aminy izy ka nanao hoe hanaja ny zanako izy. Kanjo ny mpiasa tany noho ny nahita ny zanaka dia niresaka hoe ity ny mpandova, andeha vonoantsika izy dia ho lasantsika ny lovany. Ary ny sambotra azy izy ka namoaka azy teo ivelan'ny tanim-boaloboka dia namono azy. Koa raha tonga ny tompon'ny tanim-boaloboka ataony amona moa izany mpiasa tany izany, hoy izy taminy, ataony loza tokoa ny andringanana izany olon-doza izany. Ary ny tanim-boaloboka dia ahofany amin'ny mpiasa tany sasany izay hanome azy ny vokatra amin'ny fotoany avy. Hoy Jesosy taminy, tsy mbola novakianareo va ny teny ao amin'ny soratra masina hoe ny vato izay ny lavin'ny mpanao trano dia izy no efa natao fehizoro. Avy tamin'i Jehovah izao ka magaga eo masontsika. Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe esorina aminareo ny fanjakan'Andriamanitra ka omena izay firenena mahavokatra ny vony. Ary izay potraka amin'ity vato ity dia ho torotoro, fa nazovo no hianjerany dia ho mongomongo. Ary rehefa ren'ny lohan'ny mpisorona sy ny fariseho ny fanoharana nataon'i Jesosy dia fantany fa ny tenany no lazainy amin'izany. Dia nitady hisambotra azy izy saingy natahotra ny vahoaka satria nataony vahoaka ho mpaminany Jesosy. Fa isika izay matanjaka dia tokony hitondra ny fahalemen'ny malemy ka tsy hitady izay hahafaly ny tenantsika ihany. Aoka isika rehetra samy hitady izay hahafaly ny namantsika amin'izay hahasoa sy hampandroso azy. Fa Kristy aza tsy nitady izay hahafaly ny tenany, fa araka ny voasoratra hoe ny latsa nataon'izay nandatsanao dia niatra tampoka. Fa izay rehetra voasoratra fahiny dia nosoratana ho fianarantsika, hananantsika ny fanantenana amin'ny faharetana sy ny fiononana avy amin'ny soratra masina. Amen.
mbola ampitomboanao aminareo ry havana ny famindram-po sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Alahady voalohany ao anatin'ny vanim-potoanan'ny Karemy 2024 ity alahady faharoa 20 volana febroary ity. Araka ny fahafantatsika dia nanomboka ny alarobia teo ny vanim-potoanan'ny Karemy ary azakazaka ao anatin'izany sika mandritra ny 70 andro mandra-pahatonga ny Paska raha sitrapon'ny Tompo ny 5 aprily ho avy izao. Manoloana antsika ny mpanjaka faharoa toko fahatelo amby roapolo andininy faharaiky amby roapolo hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Ny perikopa voalahatra ao amin'ny testameta taloha efa novakiana tamintsika teo ry havana. Mpanjaka faharoa toko fahatelo amby roapolo ny andininy faharaiky amby roapolo hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Foto-kevitra maro no ampianary ny soratra masina antsika mahakasika an'izany atao hoe Karemy. Ny 40 andro ny fifadiana, ny 40 andro ny fiomanana, ny 40 andro ny fiverena sy ny fibebahana BDB. Fa eto ny afatra dia aompatsika amin'ny lohahevitrany hoe Josia mpanjaka mampianatra antsika ny Karemy. Josia mpanjaka mampianatra antsika ny Karemy. Raha teo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely, Josia dia nanjaka taoriana ny Manase sy Amona. Hitantsika ao ambadika kely ny Baiboly misokatra manoana antsika izany ry havana. Ao amin'ny toko faharaiky amby roapolo. Manase dia nanjaka teo amin'ny firenen'i Joda ary nitarika azy hivadika tamin'Andriamanitra. Novainy Manase ho toerana fanompoan-tsampy ny tempoly dia napetrany ireo astarta samihafa, ireo tsangam-bato samihafa, navadiny ho mpisorona mpandoro didikazo manitra amin'ireny sampy ireny ny mpisoron'i Jehova. Rehefa nandimby Amona zanany dia mbola nanao toy izany koa. Arak'izany dia rava tanteraka ny maizy azy ny fivavahana, ny maizy azy ny vahoaka an'Andriamanitra, rava ny tempoly. Raha mamaky ny soratra masina isika dia voalaza fa tao amin'ny fanamboarany tempoly rava dia hita indray ny bokin'ny lalàna. Izany ny voasoratra any amin'ny toko faharoa amby roapolo any efa nanjaka Josia. Izany hoe very tany ny lalàna. Raha amin'izao vantaona raha antsika amin'izao dia nakisaka tsy ho hita intsony, tsy hita nanjavona ny Baiboly tao amin'ny fiangonana. Tena nanjaka ny fanompoan-tsampy. Fa tamin'indray andro teo am-panamboarana ny tempoly indrindra dia hita ny mpanompon'Andriamanitra anankiray atao hoe Ilka ny bokin'ny lalàna. Dia nanatona ny mpanjaka izy sy ny tandapa anankiray nanao hoe ry mpanjaka hita ny lalàna. Dia nivakiana teo anatrehan'ny mpanjaka izany, vokatry ny fandrenesan'ny mpanjaka ny bokin'ny lalàna dia niverina tamin'ny voalazan'ny soratra masina ny mpanjaka ary ery amin'ny andininy fahadimy amby roapolo dia hoy ny soratra masina manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, tsy nisy mpanjaka tahaka azy teo alohany izay niverina ho amin'i Jehova tamin'ny fony rehetra sy ny fanahiany rehetra sy ny heriny rehetra araka ny lalàn'i Mosesy rehetra, sady tsy nisy tahaka azy intsony niseho taoriny. Rehefa tohizantsika moa ny tantara taoriana namakina ny soratra masina dia nanapa-kevitra i Josia ilay niverina tamin'ny fony rehetra sy ny heriny rehetra tamin'Andriamanitra ny hoe esorina avokoa ny sampisampy rehetra atao amin'ny tempoly, roana ny mpisorona izay tsy nanaja an'Andriamanitra fa novohy fanompoana hafa ary dia atsangana ny maizy azy ny fivavahana. Fampianarana momba ny Karemy no apetraka Josia mpanjaka
ho antsika fiangonana ankehitriny. Ny voalohany amin'izany dia ny fiverenana amin'ny tenin'Andriamanitra. Miverina amin'ny tenin'Andriamanitra Josia rehefa hita ny lalàna ary ny vakiana teo anatrehany dia ambarany soratra masina fa nandritra ny fitafiana izy. Nanaiky ny fahamarinan'ny soratra masina izy ary tonga amin'ny fibebahana. Foto-kevitra anankiray ao anatin'ny karemy riavana ny fibebahana araka ny fitaoman'ny soratra masina. Tsy nanao hetsika ivelambelan'ny fotsiny Josia mpanjaka fa ny fiovana dia niainga sy natosiky ny hery ny tenin'Andriamanitra izay novakiana teo anatrehany. Ny fiovana dia niainga tamin'ny farisendahatra tany anatiny. Karemy dia miantso anao hiverina amin'Andriamanitra, amin'ny tenin'Andriamanitra ary hiaina sy hankatoa izay voalaza ny soratra masina. Fanontaniana ho antsika dia ny hoe aiza ny baibolinao? Raha zao dia hoe atsangana izy nitondra baiboly, atsangana ny baibolinareo. Aiza ny baibolinao dia efa tsy anontaniana ntsony izy dimlahy eto aloha eto fa izy ary mizara. Aiza ny baibolinao? So variana koa isika tahaka n'ireo vahoakan'Andriamanitra tamin'ny andron'ny Josia ka tsy hita izay anjavona ny baibolinao. Any an-trano, any aninona, any am-piasana ve? Sa mbola vao ifampitadiavana zao raha tonga aty fa tena izay ka vanim-potoana ny karemy. Misy fahazarantsika ny hoe rehefa modimandry ny olona dia apetraka aiza? Eo andohan'ilay baiboly. Izy moa tsy anontaniana ntsony hoe namaky an'io ve ianao? Aiza ny baibolintsika riavana? Sao mbola tamin'ny andron'ny Josia sika ka avelantsika hoaingo natabatra eo andoha fandriana fotsiny ny baiboly fa dia eo io miandry akoho rehefa maty dia mbola eo ihany io rehefa maty a. Fa izao karemy 422 izao dia anokafan'Andriamanitra fiainana vaovao an'ny fiangonana. Tahaka nanokafan'Andriamanitra fiainana vaovao an'ny fiangonana tamin'ny andron'ny Josia, hita indray ny lalàna, hita indray ny baiboly ho antsika kristianina. Sokafy izany dia vakio ary ankatoavy sy arao. Fa izany nitakian'Andriamanitra amintsika amin'izao vanim-potoana ny karemy izao. Mba ho kristianina manokatra bebe kokoa ny baiboly, mihoatra noho ny tamin'ny omaly sy ny fakomaly sy ny taona lasa ely isika, ary ahita lalana vaovao izorana miaraka amin'Andriamanitra araka ny sitrapony. Mampianatra antsika ny karemy Josia mpanjaka, miverina amin'ny soratra masina, mankatoa ny soratra masina, tsy manary na manilika ny baiboly. Fiainana ny soratra masina. Ny fampianara momba ny karemy izay hitarihan'ny Josia mpanjaka antsika eto amin'izao anjara soratra masina manoloana antsika izao koa dia ny hoe ny fanadiovana sy fanavaozana marina. Tsy hoe nankatoa fotsiny izy dia eny ary miombona fosaina aminao Andriamanitra, fa nampiary ny avy hatrany teo amin'ny fitondrana ny firenena ny fanadiovana araka ny lalàna Mosesy. Ahilika ny sampy rehetra, ongotana izay tokony ongotana ary apetraka niaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy ho an'ny tenany ihany fa ho an'ny firenena izay nentiny koa dia napetrany izany fanavaozana izany. Miankina tanteraka amin'ny soratra masina ny fanavaozana tena izy riavana. Miankina tanteraka, miorina tanteraka amin'ny soratra masina ny fanavaozana ny ankonanao, ny fiarahamonina misy anao, ny sehatrasa nametrahany tompo anao, ny firenena nametrahany tompo antsika. Eny izao tontolo izao. Ao amin'ny soratra masina ny fanavaozana marina. Ary ny vanim-potoana ny karemy dia mitaona antsika hiverina amin'Andriamanitra, andray fiavaozana araka ny soratra masina. Voalaza rehefa mamaky sika manomboka eny amin'ny 10:20 fa tsy mbola nisy Paska notandremana toy izay tamin'ny andron'ny Josia nanomboka tany amin'ny andron'ny mpitsara. Izany hoe totoana Paska no nomariana sy mitandremana tany amin'ny andron'ny mpitsara ka hatreo amin'ny andron'ny Josia
raha mandinika ny baiboly sika dia manodidina ny 700 taona 570 taona zany. Kitotoana fankalazana na fitandremana ny Paska tsy araka ny soratra masina tamin'ny androny Josia teo moa dia talohan'ny Josia dia hoe very ny lalàna ka inona moa zany no arahana eo fa tsy tena hoe ataovy amin'izay fanaovana azy amin'ny fotsiny. Fa teto niverina amin'ny laony ny fiainan'ny fiangonana, niverina amin'ny laony ny fankalazana ny Paska. Miomana ankalazan'Andriamanitra io mpandraisana amin'ny Kristy amin'ny 5 aprily isika andro Paska. Mba ho Paska tena tsenaitsika ao anatin'ny fo vaovao, fiainam-baovao araka ny soratra masina, araka ny Kristy izay Paska 420 zao. Dia nizao sika dia miomana amin'izany. Ongoty ny karazan-tsampy eo amin'ny fiainanao, esory ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny ankonanao, ialao ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny sehatrasy na ny sekoly na metrahany tompo antsika. Esory izay tsy nambolen'Andriamanitra amin'ny tony firenena itony. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, tsy mbola nisy pasa tahaka izany hatramin'ny andro ny mpitsara. Midika izany fa rehefa tena misy fibebahana, fiongotan'ny sampy amin'ny sehatra misy antsika tsirairay avy manomboka amin'ny ao am-potsika sy izay manodidina antsika, dia tena misy fiainam-baovao ao amin'ny Paska izay andrandraitsika. Engane ry havana, mba ho fiangonana tafaverina amin'ny soratra masina isika, kristianina tsirairay tsy mivimbina baiboly fotsiny fa mamaky sy miaina ny baiboly ary mitory ny baiboly. Engane ho fiangonana tena tafaverina amin'Andriamanitra isika, hanongotra ny sampy rehetra izay tsy nambolen'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika no ny herin'i Kristy raisitsika dia hanana fiainana vaovao isika. Tao an-tanàna anankiray ry havana dia nisy ray aman-dreny lehibe tena kristianina. Ny fiangonana tao amin'izany tanàna izany dia be mpivavaka tokoa. Rehefa atombotra ny Paska dia nijoro ty ray aman-dreny hoe fantatrareo ve ny antony Paska? Dia mamaly ny tanora, ny ankizy, ny olon-dehibe manao hoe ny hira anao midera ary zanaky ny ray na izanay izy rehefa Paska dia iraina maneran-tany. Hey, tsara zany. Misy akanjo, misy loko liturjika miova, lasa fotsy, misy fombafomba samihafa izay atao eny amin'ny fiarahamonina, misy atody chocolat be dia be, misy bitro sy ny sisa sy ny sisa. Izay ny fahafantarana ny Paska. Dia hoy ity ray aman-dreny hoe rehefa vakitsika marina ny soratra masina dia hitomany isika fa tsy fantatsika ny hevitry ny atao hoe Paska. Tamin'izao anio izao ry havana, nampahafantanantsika tamin'ny alalan'ny Josia mpanjaka ny hevitra lalin'ny kare mihafahantsika mandia Paska marina araka ny sitrapon'Andriamanitra. Raiso ny soratra masina ka vakio iaino dia zarao. Raiso ny soratra masina tsy ampiarinao amin'ny tenanao ihany fa amin'ny hafa koa, mba hiavao manomboka eo amin'ny tenanao izao tontolo izao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra Kristy ilay efa nanavao antsika, nanome fiainam-baovao antsika, mbola ho teny tonga nofo ao anatintsika hitondra fihavaozana indray. Amen. Mivavaka isika. Indreny amamin'ny teninao Andriamanitra, izany dia mahatonga fiainana vaovao anatinay. Misaotra Tompo no ny ampanomponao izay nomenao anay nizara ny teninao. Mampatsiahy anay fa amin'izao fotoana izay atombohan'ny karemy izao, fotoana mety indrindra, andinianay ny tenanay, hiverenanay aminao Jehovah Andriamanitra, hiverenanay amin'ny fankatoavana ny teninao, hiaino ny teninao. Misaotra Tompo fa nomenao anay ho modely Josia mpanjaka izay mampianatra anay ny amin'izany atao hoe karemy izany, manome lanja ny teninao. Amin'izany koa Tompo dia
mampatsiahy anay no tokony hamelanay ny fanao ratsy rehetra, ny endrika sampo maro samihafa izay mbola mangeja ny fonay eto amin'izao tontolo izao. Misaotra Tompo fa afaka manao dingana vaovao zahay manomboka amin'ity anio ity amin'izao fotoana ny fandinihan-tena izao. Raha misy fanavaozana marina tokoa dia ny avy amin'ny teninao, ny avy amin'ny soratra masina no any azo antoka fa anananay fiainana vaovao ao aminao. Misaotra Tompo no ny amin'izany rehetra izany ankehitriny ary avozinay ny fanoloranay ny tenanay eto anatrehanao. Ianao anefa nay masina ho aminay isan'andro isan'andro, anavao anay, atonga anay olom-baovao araka ny sitraponao. Atolotray ny tenanay mba fitaovana anjakanao, anamarinanao ny teninao, ka atonga anay ho teny velona eny amin'ny tontolo izay misy anay, eny amin'ny fiarahamonina izay iseharanay. Ary iseho eo amin'ny fiainanay fa zahay dia efa nandinika ny tenanay ho amin'ny fanavaozam-panahy araka ny teninao. Ary miomana zahay ny amin'ny fankalazana ny Pasika mba tsy ho tahaka ny fanaon'izao tontolo izao ho amin'ny filana maro samihafa, ho amin'ny fahafinaretan'ny saina, ho amin'ny fifaliana izay tsy maharitra akory fa atsiaro mandrakariva. Fa ianao Jesosy dia efa nafony ainao ary nanao fanavotana ho anay, ary koa mamelona fanantenana ho anay tamin'ny hitsangananao ho velona. Antoko ny fiainana mandrakizay ho anay. Misaotra Tompo fa miaina amin'ny fiainam-baovao izahay, miaina amin'izany fiavaozana izany izahay noho ny amin'ny teninao, noho ny amin'ny fanahy masina. Mivavaka izahay ho an'ny izao fiangonana misy anay izao. Tahinao anay Tompo ny kristianina isam-batan'olona, hatramin'ny ambaratonga ambony ka hatramin'ny kristianina isam-batan'olona. Tahio ny asa rehetra izay tanterahana mba ho endrika ny fiavaozana sy ny fanavaozana ao aminao Jesosy. Mitondra aina vaovao ho an'ny mpino, ary tsy ho azy ireo ihany fa ho an'ny manodidina koa eto amin'ity vohitra sy tanàna izay misy anay ity. Mivavaka izahay ho an'ny sampana fifoazana izay manana ny fotoam-bokatra. Ianao ane amomba izany sampana izany ho velona, ho tafaray aminao ilay tena voaloboka, hitondra fanavaozana ho an'ny hafa, anaiky ho fanomezana ho an'ny hafa, hitondra ny fahalemen'ny hafa, ary koa ampahery azy ireny hanana ny tanjam-panahy vaovao ao amin'ny fanahy masina. Vavaka ihany koa izay ho an'ny katekomenina izay miroso ho amin'ny batisa. Ianao tokoa ny anavao, ary ny batisa izay anehoana ny fahariana vaovao ho anay ao aminao Kristy Jesosy, andraisanay ny fampahirezana fa amin'ny fanahy masina. Ianao ane amomba azy ireo mba ho vavolombelonao marina tokoa fa ireo dia efa nandray fiainam-baovao ary ho fitoriana ny famonjenao eny tontolo ety. Indreo ihany koa Tompo ny Gideona izay tonga miara-miombona aminay amin'ity anio ity. Ianao no nanendry azy ireo amin'ny fizarana ny filazantsara amin'ny sehatra asa maro samihafa. Ianao ane Tompo ampahomby ny tetikasa maro samihafa izay kinasan'izy ireo. Ianao nisaoranay tamin'izay nanombanao azy ireo tamin'ny lasa, ary mbola petraka eo tananao izy ireo amin'izao anio izao sy no avy rehetra mba avita ny lavitrezakany amin'ny fizarana vaovao mahafady eto amin'izao tontolo izao. Ary tsy izy ireo ihany no tena miasa fa ianao mihitsy fanahy masina. Ianao no mamomba azy ireo amin'ny zavatra rehetra. Mivavaka koa izay Tompo ho an'ireo namanay izay ao anatin'ny tsy fahasalamana, misy ny tonga manatrika eto, misy ny tsy eto akory azy noho ny amin'izany tsy fahasalamana izany. Mangataka izay Tompo ny hamanginao azy ireny manokana, omenao azy ny tanjaka, omenao azy ny fahasalamana, ary andraisan'ny fanavaozam-panahy ao aminao Jesosy, azony ndray miara-miompona aminay amin'ny fanomponanao toy izao. Mivavaka izahay ho an'ireo izay azo pahoriana amin'ny endriny maro samihafa.
tsy mora miatrika azy ireny tompo maha olombelona kanefa noho ny aminao Jesosy ilay maty sy nitsangana tamin'ny maty nandresy ny fahafatesana sy ny fiainantsika ianao anie amelona fanantenana ampony izy ireny ahita ny fahazavan'ny tavanao izy ary koa atoky fa manana Andriamanitra velona izy manana anao izay mahatonga fiainana vaovao maharitra mandrakizay ao anatiny amin'izao fahoriana lalovan'izao anie tompo izao indrindra no hijorony ary anehoany ny filazantsara velona ao anatiny ianao anie fanahy masina amomba ny rehetra izay manana olana maro samihafa amin'ny ady atrehina ao amin'ny nofo na ao amin'ny fanahy ianao ampody ny alahelo fifaliana ianao amahy ny fatorana ratsy rehetra izay mangeja ny maro samihafa ianao anie ampahery ampitraka ho andro izay miatrika ady sarotra anana ny faherezana noho ny amin'ny teninao vavaka izahay ho an'ny firenena malalanay izay nametrahanao anay tompo mandalo kiondalana sarotra ny firenena ambara ombenombeny fa tonga ny fotoana izay fanavoza ankehitriny dia tsy miafina aminao miariary ao anatrehanao ny fahalovana maro samihafa ny faharatsiana izay mbola mitoetra eto amin'ny firenena raha misy fanavozana marina tokoa dia ny fanomezana fahefananao Andriamanitra ilay zanaka fanahy masina ny fanekena ny fahefana ny teninao eto amin'ny firenenay ho amin'ny fahatahorana anao any ho amin'ny fankatoavana ny teninao no entiny ambara tonga mpitondrana maro samihafa mitantana izao firenena malalanay izao ary tsy ho lany andro amin'ny fanaratsiana ny hafa amin'ny fanenjena ny hafa fa indrindra koa ahay mitondra ny fahalemen'ny hafa tahaka anao Jesosy ka ho tany sambatra ny Madagasikara anjakan'ny teninao anjakanao fanahy masina ary io kristianina marobe izay miombona ao anatin'izao firenena malagasy izao ampaherezo mandrakariva mba ho sahijoro vavolombelonao noho ny amin'izany finoana ny Jesosy izany ka hampanjaka ny fahamarinanao eto amin'izao nosin-drazana izao mivavaka izahay ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara fiangonana izay nandrenesanay ny fitiavanao Andriamanitra misaotra noho ny amin'ny fitiavanao fa FJKM no misy anay ianao anie Jesosy amomba ity fiangonana malalanao ity mba andraisan'ny olona fitahina andraisan'ny olona fiainam-panahy iomanany amin'ny fiavianao miketry voninahitra eny amin'ny raha olanitra ary amin'izany rehetra izany anie dia eto nosehatra hitezanay ny finoanay iorenanay amin'ny finoana hitombonay amin'izany finoanay izany ahatonga anay ho voatahiry amin'ny fahamasinanao ary rehefa toky ianao izahay anie dia anisan'ny olazainao ery mpanompo sara sady mahatoky midira amin'ny fifalian'ny tomponao izay rehetra mahasoa anay tompo kanefa tsy voatony vavanay tanterao anay izany araka ny lehibe nyindra fonao sy ny fahasoavanao ho fiombonanay akambanay izany vavaka izany amin'ny nampianarina ny mpianatra ho fahizay manao hoe rainay izay ny an-danitra ao masinany ny anaranao ho tonga any ny fanjakanao atao any ny sitraponao ety atao tahaka ny an-danitra eo anay ny oziana sazao ary mamelana lokay tahaka ny amelanay izay meloka taminy resa mitondra ny amin'ny fakapana manafahana ny ratsy manao ny fanjakana sy ny hery ary nyvoninahitra mandrakizay ampifaliana riavana no andraisantsika ireto avantsika ireto avy ao amin'ny katekomenina izay manana fanapahan-kevitra androso amin'ny sakramentany batisa aoriana kely dia iombona amin'ny fanekena any Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy miaraka amin'ireo andiany katekomenina tahaka azy mangataka anareo katekomenina koa mba hitsangana amin'ny fanotronana azy ireo. Enoy ary ny teny anorenany fiangonana izao sakramenta masina izao. Jesosy tompo nanatona dia niteny taminy ka nanao hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany koa mandeha any ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo ary indro izao momba anareo mandrakariva
Mbara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary ahoriko ny fanekeko amiko soa aminao mba amin'ny taranaka mandimby anao, hatramin'ny taranaka fara mandimby, ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra ao sy ny taranakao mandimby anao ao. Ary tao amiko koa ny namorananareo tamin'ny famorana tsy natao tanana, tamin'ny fanesorana ny tenany nofo, dia tamin'ny famorany Kristy, fa niara-nilevina taminy ianareo tamin'ny batisa, izay niarahanareo natsangana tamin'ny koa noho ny finoana ny asan'Andriamanitra nanangana azy tamin'ny maty. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana ny Kristy Jesosy, fa na iza ianareo no natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy, tsy misy intsory na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy na vavy, fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Noho izany ary havana malala dia misy fanekena ataonareo eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana. Ekenareo fa Jesosy Kristy ny Tompo sy Andriamanitrareo ary mpamonjy anareo. Ekenareo fa ny anompo an'Andriamanitra ato amin'ny fiangonana miaraka amin'ny namanareo araka ny fanambarany ny tenin'Andriamanitra. Irenareo sy kendrenareo ve ary homananareo ny ho tonga mpandray ny fanazan'ny Tompo. Ekenareo ve ny anda ny asan'ny Satana sy ny asany ary ny fanao ratsy rehetra. Mangataka anareo hanamafy amin'ny fanekena tononona izany fanekenareo izany. Mandry anareo Andriamanitra, matoky anareo izy satria izy no ilay matoky sy tsy miova, omaly anio ary mandrakizay izy koa no azo itokisana. Omena anareo ane ny fahasoavana itoeranareo ao amin'ny hatramin'ny farany. Aoka hitsangana sika fiangonana mba hivavaka. Andriamanitra ray tsy toa, ty dia tianay tokoa ianao ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavana ianao. Tsaronay izao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny nanorena ny sakramentan'ny batisa, koa mitalao aminao izay iray eo manatrehanay. Aoka ny fanainao masina nome hery ny asa tanterahanay eto ampanaovan'izao batisa izao. Rano mamelombelon'ny zavaboary ity ary manasa ny loton'ny nofo mba ho famantarana ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao ao amin'ny Kristiany izao. Reto olona atao batisa reto ane, ho voaray mandrakizay ao amin'ny fanekenao, ampita fio ny zanakao izy, ary ampiraiso endrika aminy, no ny asan'ny fanainao masina mitahaka isan'andro ho amin'ny voninahitrao mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy zanakao sady mpamonjy anay. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Rakotondra-anta Richard Mamy Dieudonné. Zao manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, ho aminao mandrakarivany ny Tompo. Amen. Hanitriny aina Mamitiana. Zao manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, ho aminao mandrakarivany ny Tompo. Amen. Razafindra Tompo Mananirina Fabienne. Zao manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, ho aminao mandrakarivany ny Tompo. Amen. Rakoto ary malala sitraky ny aina Evatina. Zao manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, ho aminao mandrakarivany ny Tompo. Amen.
ndeha hivavaka isika riavana. Misaotranao amin'ny fifaliana izay ry Tompo Andriamanitray fa tanteraka ny fanirindreto havana ireto. Miombinainao amin'i Jesosy Kristy izy ireo ary isan'ny vahoaka ny fanjakanao Andriamanitra. Angatahanay fiangonana nitehirizanao azy ireo eo ambany fahasoavanao ka mba hampahatra azy hatramin'ny farany. Amin'ny fivavahana aminao dia ianao Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Ampio amin'ny herim-pahasoavanao izy ireo ajoro amin'ny teny sy amin'ny asa ary ho vavolombelona mahatoky amin'izay rehetra ataony. Ampio koa ny fiangonana amin'ny fanohanana azy ireo mandrakariva eo amin'ny fitaizana na ao amin'ny katekomenina ankehitriny na ny vony sampana sy ny sampanasa ary ny fikambanana izay rotsahan'izy ireo ho amin'ny fanompona. Tonononay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany vavaka izany. Amen. Izao no fanomezan-toky tononona ho anareo. Aza matahotra hoy ny Tompo fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho ianao. Mandiana mitoera mahatoky ao amin'ny Tompo mandrakizay. Amen. Feon-java-maneno no mitarika ny fianakaviana amin'ny rakim-pisaorana izay tantazan'ny dekona. Hamarana ny tapany voalohany amin'izao fampobavahan'izao sika riavana ny hira voalahatra ataontsika mialoha ny tsodrano. Raisamby finoana ary ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Mahireza sy matanja, aza matahotra na mivadi-po, fa mombanao Jehovah Andriamanitrao amin'izay rehetra alehanao. Amen. Ho an'Andriamanitra irery aneny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.